isika tokoa. Misaotranao zay ry Andriamanitra raisan'akarivan'ny masino izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay raha menao zao fotoana izay ahafahanay manome voninahitra anao zao. Sotronao zay ny amin'izao alahady voalohany izay ahafahanay miona aminao zao. Ny fahasoavanao dia afaka miona aminao zay, afaka mandray ny famelan-keliko avy aminao, afaka mandre ny teny mpitiavanao izay mampahery anay, manavao anay, miaro anay ihany koa. Jesosy io, ampangino ny feo hafa rehetra izay tsy avy aminao, fa aoka ny feonao ihany no renay, ka atonga anay tsy ho verimaina amin'ity io ity. Mikataka aminao zay, ny ampitomboninao ny finoana ianao, ka atonga anay tsy hiankina na amin'iza na amin'iza afa-tsy aminao rery ihany, ilay mpamonjy sy mpanjakanay. Mitenena aminay Tompo araka ny fombanao fa mino anao zahay, amin'ny aranomasina sy mavonjy angatana izany. Amen. Ampifaliana ry havana no iarabanantsika rehetra tratr'izao alahady voalohany amin'ity taona vaovao ity izao, sady alahady ny epifania rahateo. Ny hoe alahady ny epifania dia maneho fa Jesosy maneho ny voninahiny amin'ny olona rehetra, amin'ny jentilisa ihany koa, satria izany indrindra no ny atombohan'ny fankalazana ny epifania teo anivon'ny fiangonana. Jesosy maneho ny voninahiny eo amin'ny jentilisa, ary zay no hevitry ny epifania. Ny hoe epifania dia fisehoana. Jesosy maneho ny voninahiny amin'ny jentilisa. Isika anisan'izany satria ny hoe jentilisa dia ireo izay akoatran'ny firenen'i Israely. Izany dia misaotran'Andriamanitra sika fa ny fahasoavany dia mahita ihany koa zany fahazavana zany, mandray ihany koa zany fahasoavana zany. Asehon'Andriamanitra fa Andriamanitra fitiavana izy, ka tsy manavaka na iza ndray ny famonjeny, tsy manavaka saranga izy, tsy manavaka fiaviana sy volokoditra izy, tsy manavaka ny olona amin'ny fahalalana ihany koa izy, fa te hameny olona ny famonjeny. Ary isan'izany isika eto amin'ny Efalema Mambato Finaky ino izany dia faly miarabantsika rehetra tatr'izao alahady ny epifania izao. Ny ten'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ity maraina ity dia hitantsika ao amin'ny Matio toko faha 12 manomboka amin'ny 15 ary mitsahatra amin'ny 120. Matio toko faha 12 manomboka eo amin'ny 15 ary mitsahatra eo amin'ny 120. Matio toko faha 12 ka hatramin'ny 120 toy izao ny vakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jesosy nalala zany ka dia niala teo, ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nisotraniny avokoa izy rehetra, ary nandrara azy izy, tsy hanao izay ahafantarana azy, mba hatateraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe: indro ny mpanompoka izay nofidiako, ny malalako izay sitraky ny foko indrindra, apetrako eo amin'ny fanahiko, ary tory ny rariny amin'ny jentilisa izy, tsy fanditra na iantso mafy izy, ary tsy siandreny feony any an-dalana, tsy ho tapahany volotara torotoro, ary tsy ho vonony ilay injiro manetona, ambara-pamokany ny rariny ho mpandresy, ary ny anarany no itokoiny jentilisa. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Re fiangonana malala ho aminareo mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mangataka ny ankizy rehetra ao mba hitsangana. Faly miarabanareo rakizy tratr'izao alahady voalohany amin'ity taona ity izao. Alahady ny epifania ny antsoina azy. Araka nambara teo ny hoe epifania dia fisehoana. Jesosy tsy niseho ihany tamin'ny Jiosy ny zanak'Israely zany, fa niseho ihany koa tamin'ny jentilisa. Anisan'izany sika
Hitantsika izany amin'ny filazantsara izay nivakiana araka Matteo 2 teo fa ny magy izay jentilisa dia nandre ihany koa sy nahafantatra ny amin'ny naterahany Jesosy ka dia nanatona izy ka dia nitondra famemezana ho an'izany zazakely teraka ho mpanjaka zany. Dia nytany anareo aho atsanganiko ny tanan'izay mananjandry maromaro aho rehefa tamin'ny fotoana izay naterahany neny ny reninareo zany misy olona nanatitra zavatra ve? Inona nateriny olona? Valopy dia inona ny etsona le valopy? Solo? Inona ny anaran'le valopy rehefa teraka neny nahazo an'le zandrinareo nareo? Solon-dropatsa, tsy ropatsa fotsiny fa solon-dropatsa. Iny natao aneny iny satria fantatra fa reraka izy dia mila sakafo mba ahafahany mamenono an'le zaza. Fa ny magy kosa rehefa teraka Jesosy tsy mariny meny solon-dropatsa fa Jesosy no meny famemezana. Ka ny famemezana izay menian Jesosy dia teo ny volamena sy ny zava-manitra ary miora. Zavatra lafo vidy avokoa raka izy no menian Jesosy satria fantany fa mpanjaka io. Sika nankalaza ny Krismasy ary mbola mankalaza zany tsika izao. Manoloana ny fankalazantsika ny fahaterahan'i Jesosy dia manome famemezana ho azy sika. Ka ny famemezana sarobidy indrindra izay telin'i Jesosy atolotra ho azy dia ny fotsika. Ninona? Ny fotsika. Ny fotsika tian'i Jesosy anjakana amin'ny fatokiana azy sy ny fitiavana azy. Amin'ny fatokiana azy sy ny fitiavana azy. Noho izany raka izy rehefa tian'i Jesosy ianareo izay teraka ho anareo aoka ianareo hanome famemezana azy tahaka ny magy. Ka ny famemezana sarobidy izay tian'i Jesosy dia ny fotsika. Dia tenenin'i Jesosy hoe Jesosy io ny foko io anjakao anao. Zay. Dia angatahako ianareo amin'ny merina kely ny teny izay efa nivakiana teo. Ary rehefa nosokafany ny fitehirizany rakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy. Avero kely. Ary noho nefa nisokafany ny fitehirizany rakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy. Averiny kely io zay. Tsy sakafo maraina ankanareo zany. Averina kely. Ary noho nisokafany ny fitehirizany rakiny dia nanolotra zavatra ho azy izy. Dia volamena sy zava-manitra ary miora. Sarobidy lavitra noho ny volamena sy ny zava-manitra ary miora ny fotsika no izany dia atoloran'i Jesosy zany ary faly sika rehefa tolotsika azy zany anjakany satria manome antsika ny fitahiny, manome antsika ny fifaliana izy. Afaka mipetraka nareo raka izy. Ary ny anarany no itokoiny jentilisa. Ny tenin'Andriamanitra izay anjara antsika riavana amin'ity maraina ity dia mitaona antsika mba hitoko tanteraka amin'i Jesosy. Raha dika ny teny hafa dia mitaona antsika izy hanankana ny fiainantsika manontolo aminy. Mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara antsika ny teny io ity. Mba hitoko tanteraka amin'i Jesosy isika. Mba hanankana ny fiainantsika manontolo aminy isika. Ny antony dia satria Mesia ny rain'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra Jesosy. Tsy ny rainy ho an'ny jentilisa tsy ny rainy ho an'ny jiosiana izy, fa ny rainy ho an'ny jentilisa ihany koa. Izao anisan'izany ary ianao ihany koa anisan'izany. Tena fahasoavana izany. Andriamanitra tsy manavaka na iza na iza, fa tiany olona rehetra ho vonjena. Tsy manavaka saranga Andriamanitra araka nambara teo. Tsy manavaka fiaviana Andriamanitra. Tsy manavaka ny olona araka ny fahalalany ihany koa izy, fa tiany ho vonjena ny olona rehetra. Ka na dia jiosy aza no firenena nofidiny, na dia tao amin'ny jiosy ihany koa aza na tonga avy ampamonjy, nataony ho an'ny jentilisa ihany koa izany famonjena entin'i Kristy izany. Raha dika ny teny hafa dia natao ho anao ihany koa tompoko ny famonjena izay entin'i Jesosy. I Paoly apôstôly dia manatitra izany amin'ny filazany amin'ny epistiliny hoe hiantso ny tsy oloko hoe oloko aho, ary ilay tsy malalako hoe malala, ary any amin'ny tany izay nilazana taminy hoe tsy oloko ianareo
dia anony antsona azy hoe zanak'Andriamanitra velona. Izao izay tsy olon'Andriamanitra no antsoniko hoe olona. Ianao izay tsy zanak'Andriamanitra no natsangany ho zanaka teo amin'ny batisa. Ianao izay tsy mahalala an'Andriamanitra akory satria niaina tamin'ny fankalana azy, niaina tamin'ny fandikana sitrapony, ianao nataony hoe malala. Fahasoavana zany ry havana. Isika jentilisa izay tsy nahafantatra an'Andriamanitra, niaina tamin'ny fanipotsapy no entro, noraisiny mba hanompo azy Andriamanitra velona, noraisiny mba hiara-tsambatra amin'ny ankoa. Fitiavana zany. Ary amin'ity anio ity dia niterina aminao fa Jesosy misy maneho ny voninahiny amintsika. Ny mpanjaka ny tontolo izao rehefa maneho ny voninahiny dia ny maizy azy nasongadiny. Fa Jesosy kosa rehefa maneho ny voninahiny amintsika dia ny fahasoavany, ny fitiavany izany no asehony amintsika tsiraray avy, ary te hizara amintsika ny fiadanana izy. Ary ny anarany no itokiany jentilisa. Fa nahoana natao hoe ny anarany fa tsy hoe izy no itokiany jentilisa? Ny antony dia satria tsy afa-misaraka Jesosy sy ny anarany. Tsy afa-misaraka Jesosy sy ny anarany. Teo amin'ny Jiosy tahaka antsika malagasy ihany koa dia misy heviny avokoa ny anarana rehetra. Ary ny kendreny ray aman-dreny rehefa mametraka anarana ho an'ny zanany izy dia mba hanahaka an'iny ny toetran'ny zanany. Ka raha mametraka ny ray aman-dreny hoe fitiavana ny anaran'ny zanany, tia mikaina amin'ny fitiavana zany zanany zany. Raha milaza ny ray aman-drenyko hoe fahendrena ny anaran'ny zanany, tia mikaina amin'ny fahendrena tokoa zany zanany zany. Raha mametraka ny anaran'ny zanany hoe tafita ny ray aman-dreny, tia mitafita eo amin'ny fiainany tokoa zany zanany zany. Sy ny maro hafa ihany koa. Maro ny titra mesianika izay natolotr'Andriamanitra ho an'i Jesosy ary nojerentsika tamin'ny krismasy zany. Ny anarana atao hoe Immanuel, andrian'ny fiadanana, ray mandrakizay, sy ny maro hafa ihany koa. Izany anarana rehetra zany dia maneho maizy azy, kanefa maneho ihany koa ny antony atongavany eto amin'izao tontolo izao. Jesosy dia fantatsika loatra ny heviny, fa ny hevitry ny hoe Jesosy dia Jehovah no mpamonjy. Tonga monjy ahy izy tompoko, tonga monjy anao izy. Ary zany anarana zany dia azonao itokiana satria nasehony tamin'ireo mpiarabelona taminy tamin'ny fotoana izay natongavany nofo, fa tena Andriamanitra mahavonjy tokoa izy. Ny anarany no itokiany jentilisa. Nahoana no itokiany jentilisa ny anaran'i Jesosy? Ny antony dia satria izy no mpanasitrana antsika. Jesosy no mpanasitrana antsika. Dia antsika eto amin'ny filazantsara izay anjarantsika izany. Ary nisy olona betsaka nanaraka azy, ka dia nositraniny avokoa izy rehetra. Tsy nisy niala maina ireo olona rehetra izay nanatona azy, fa samy nandray fanasitranana avokoa tamin'i Jesosy. Anehoana fa Andriamanitra mpanasitrana izy. Ny fanasitranan'i Jesosy ry havana dia maneho fa hitondra fiainana ho antsika nahatongavany. Ny fahagagana rehetra izay nataon'i Jesosy dia tsy fahagagana ho fanehoana, ho fanehoan-kery na démonstration de force, ka tonga ny olona itehetehaka hoe tena mahery ianao ary ianao natsangana i Mesia. Tsy izany ny antony, fa ny antony dia hanehony amin'ny rehetra, anisan'izany isika izay tonga eto, fa hitondra fiainana ho antsika nahatongavany. Ny famahanan'i Jesosy ireo olona noana izay nanatona azy, hanehony fa hitondra fiainana nahatongavany satria ny anohanana dia efa santatry ny sahady ny fahafatesana. Ny fanasitranan'i Jesosy ireo olona izay marary dia fanehona fa hitondra fiainana nahatongavany satria fantatsika fa ny aretina dia milo lalana ny fahafatesana. Jesosy ihany koa nanangana maty dia hanehony fa hitondra fiainana ho ahy ary hitondra fiainana ho anao nahatongavany. Ary zany nahatonga azy nilaza hoe izao ny fananganana maty fiainana, izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray, ary izay rehetra velona ka mino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Ny fanasitranan'i Jesosy ireo rehetra izay nanatona azy dia hanehony fa tiantsika izy. Fantatsika tsara fa sarotra izany mandray ny tsy fahasalamany hafa izany.
sarotra zany mandray ny tsy fahasalamany hafa zany. Alay fisaratsaina hoe misy fianakaviana marary na olona fantatrao akaiky marary dia hoy ny fianakaviana hoe mba mety ve anao fa marary no voany anankiroa ary tsy maintsy soloana, mba ny voa anankiray no voanao anankiray mba homena azy. Sahirana antsika manoloana izany. Fa Jesosy kosa dia nivesitra ny fahorintsika teo amin'ny hazo fijaliana ary nitondra ny aretintsika rehetra teo amin'ny hazo fijaliana noho ny fitiavany. Jesosy tsy hoe mikarakara antsika fotsiny izy amin'ny fotoana izay tsy mahasalama antsika, fa tena mitondra ny aretintsika izany izy ary manasitrana antsika ihany koa izy satria efa netiny teo amin'ny tenany izany aretintsika izany. Jesosy manasitrana antsika dia maneho fa Andriamanitra mahavonjy izy. Manasitrana antsika amin'ny aretintsika rehetra izy, na aretina ranofo zany na aretina ra-panahy ihany koa. Maro amintsika eto no afaka mijoro vavolombelona ny amin'izany ary ny tenako dia efa nem'izany. Fa tao anatin'ny fotoan-tsarotra efa avy nivoaka ny hôpitaly izay mivady tamin'izay tany amin'ny seminaire no endry mbola mitohy ihany ny aretina, kanefa tamin'izany dia tao anatin'ny fahasaranana mafy satria 3 alina monja ny vatim-pianarana izay azonay isam-bolana. Tamin'izay antomany hoe Jesosy io, inona ny hevitrao manoloana izao? Fantatrao fa tsy afaka mitsabo tena intsony zahay. Fantatrao fa efa nanapaka fotoana lava aho tamin'ny fianarana. Mangataka indrindra aminao raha sitraka ao mbola anohizako fianarana, sitrano aho. Naseho fa Andriamanitra mahasitrana tokoa izy. Ka nanasitrana na dia efa tsy nisy tsony azy ny fanafody azo hoanina tamin'izany fotoana izany. Jesosy Andriamanitra mahasitrana, Andriamanitra mpanasitrana, mba hahatonga antsika hiaina amin'ny fahatokiana azy tokoa, mba hahatonga antsika hatoko fa Andriamanitra mahavonjy tokoa izy. Kanefa tsy zany ihany, fa mba hahatonga antsika ihany koa hanompo tena ho azy. Araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsy nanapo izay ho velona intsony izahay, mba tsy tokinay amin'ny tenanay fa amin'Andriamanitra izay manangana ny maty ihany. Mba tsy toy ny fifandraisana amin'ny dokotera, ny fifandraisantsika amin'ny Jesosy. Haitsika tsara ny fifandraisana amin'ny dokotera, fa rehefa marary tsika dia manatona dokotera, rehefa sitrana tsika tsy mila manatona dokotera intsony. Fa tsy zany no kendren'i Jesosy raha manasitrana izy, tsy zany no kendren'i Jesosy raha manasitrana anao izy, fa ny kendreny dia ianao hanolotra ny fiainanao manontolo azy, ianao hanolotra ny fonao mbanjakany, ianao atoky azy araka ny teny izay nambara teo. Jesosy tompoko, efa nanasitrana anao ary mbola afaka manasitrana anao izay marary tonga eto. Mbola mpanasitrana Jesosy mandrak'androany. Ary io moa ny publicité izay ataon'ny sekta maro isan-karazany hatramin'izao, ka ilazany hoe avy aty aminay fa hositraniny ianao, aty aminay rehefa mino ianao dia hositraniny. Moa ve ato amin'ny Loteranina tsy misy Jesosy mpanasitrana intsony? Tena mbola manasitrana Jesosy. Tsy miova izy ho maly sy aneo ary mandrakizay, fa ny anjaranao dia mino azy, matoky azy. Fa araka nambara teo, tsy ny fanasitranana loatra ny nofontsika ny tena zava-dehibe indrindra ho azy, fa isika manolo tena ho azy. Tahaka an'ilay boka folo-lahy, ny folo no sitraniny avokoa, saingy ny sivy tsy niverina intsony, fa ny ray ihany niverina. Kanefa ilay niverina dia hoy Jesosy taminy hoe ny finoanao nahavonjy anao. Le sivy lahy sitrana, fa ilay anankiray kosa niverina tamin'i Jesosy ka dia nilazany hoe ny finoanao nahavonjy anao. Jesosy mpanasitrana antsika. Ny fanontany napetraka dia ny hoe manaiky hositranony ve aho? Manaiky hositranony ve anao? Raha dika ny teny hafa dia ny hoe move anao matoky azy. Fa ny tenin'Andriamanitra izay ambara eto, izy rehetra nanatona azy dia nositranony avokoa. Afaka manasitrana anao tompoko izy satria izany natongavany mba hahafahanao manompo azy, hahafahanao mijoro vavolombelona. Afaka manasitrana ihany koa ny areti-panahinao izy, satria izany areti-panahy izany dia miteraka fahafatesana, ary tsy fahafatesana tahaka ny aretina ranofo izay maty, kanefa mbola afaka tsangana indray, fa fahafatesana mandrakizay. Jesosy afaka manasitrana antsika amin'ny areti-panahintsika. Tsy ny taona vaovao, ary izay no iraren'ny sasany hoe engane ny taona vaovao ka hitondra fahombiazana, hitondra fitahiana ho antsika. Tsy nitondra ininona ho antsika ny taona vaovao, fa Jesosy ilay manome antsika taona vaovao, izy no afaka manasitrana antsika.
fa ny anjaranao dia ny hoe Jesosy io izao ny aretiko matoky anao aho ianao ny tokoy ny jentilisa ianao ny tokoiko sy trano a Jesosy fa Andriamanitra mpanasitrina anao satria efa nitondra ny aretiko teo amin'ny azy fijaliana ianao ary efa nandresy ny aretiny ianao efa nandresy ny fahafatesany ianao fantany napetraka ihany koa dia ny hoe manaiky ny an'olo tena nitondra fahasitranana ho an'ny hafa ve ianao fa maro ny marary manodidina antsika marary ara-nofo marary ara-panahy mila fanasitranana izy ireny izaho ny rahin'i Jesosy hitondra fahasitranana ho azy ireny ianao ny rahin'i Jesosy hitondra fanasitranana ho azy ireny amin'ny fanambarana amin'izy ireo fa Jesosy no hitokoy ny jentilisa ny anarany hitokoy ny jentilisa anisan'izany izy Jesosy afaka manasitrana anazy ny anjarantsika dia mitondra ny teniny satria ny tenin'Andriamanitra manasitrana ny olona tsy ny tenintsika mandratra ny fony hafa tsy ny tenintsika manafitohina ny hafa tsy ny tenintsika izay mitona ny hafa ho amin'ny fahakiviana tsy ny tenintsika izay maneso ny hafa ihany koa manoloana fahavoazany fa ny tenin'ny mpitiavan'i Jesosy izany ny tenin'i Jesosy hoentiny eo amin'ny hafa mba hitondra fahasitranana ho azy Jesosy anarana mamy anarana sarobidy satria anarana izay azonao hitokiana anarana izay azon'ny olona hitokiana satria ny anarany dia midika fa Andriamanitra no mpamonjy kanefa tsy ny mahampanasitrana azy ihany no mahatonga ny Matio milaza fa ny anarany mitokoy ny jentilisa fa amin'ny mampamindra fo azy ihany koa eto dia aseho fa ilay mpanompo izay ny rain'Andriamanitra ilay nividian'Andriamanitra ilay malalany indrindra dia tsy ny ray ny anasitrana ihany fa ny ray ihany koa haneho famindrapo amin'ny olona rehetra ka dia ambara eto fa tsy ho tapahany volotara torotoro ary tsy ho vonony ilay injiro manentina mahafantatra volotara tsika fa rehefa torotoro ny volotara izany hoe rehefa folaka tsy misy ilaina azy intsony raha mbola tsy folaka izy dia azo ampiasaina tahaka ny anaovana fefy ho an'ny jiosy anaovana teina azo atao ihany koa mampiasa azy sodina fa rehefa izy no folaka na torotoro tsy azo ampiasaina satria mety handratra zany ary tsy havita izay zavatra ampanaovana azy tsony zany ka dia ariana eto esehon'i Jesosy fa izany volotara izay tsy ilain'ny fiarahamonina zany tsony izany volotara izay malemy sy marefo zany tsy ariana fa indro raisiny amboariny ary averiny amin'ny laon'ny ray inona ny tiana ambara amin'izany ianao izay marefo ianao izay iverin'ny fiarahamonina fa tsy ilaina eo anivon'ny fiarahamonina satria tsy mahefa izay tediavin'ny fiarahamonina ianao noho ny fahalemenao noho ny fahantrahanao noho ny kilemanao Jesosy tsy manary anao fa mandray anao izy tsy manosy-potanina anao izy ary mandray anao izy ka manefy anao mba hiverenanao amin'ny toerana izay nametsahan'Andriamanitra anao indray mba hahafanao miatrika ny andraikitra izay natolotra Andriamanitra anao indray tsy ho tapahiny ny volotara torotoro amin'izany no anehon'ny alehiben'ny famindrapony amin'izany no anehon'ny alehiben'ny fitiavana ka na dia zavatra izay hita fa tsy ilaina tsony azy dia indro raisiny ray ary moa ve tsy maneho indrindra izany fa ny fanahin'i Jehovah tokoa no ao amin'i Jesosy Andriamanitra izay tsy manilika ny olony Andriamanitra izay tsy manadiny ny olony Andriamanitra izay tsy manary ny olony na dia eo azany tsy fahamendrehan'izy ireo ka ilazany hoe raha hiveriny ianao dia ho raisiko ny ray tsy ho tapahiny volotara torotoro ary tsy ny volotara torotoro ihany fa ilay jiro manentiny atsika tsara ny asan'ny jiro itsika moa eo efa elektricité rehefa brûlé io dia arina fa any ambanivohitra fa tsy hoe any an-Josy ihany dia mampiasa labozia ary misy ihany koa mampiasa pétrole ny pétrole rehefa akaiky ho lany iny ny solika dia iny fa manomboka manetona izy ka sady tsy mamoaka hazavana no manepotra ihany koa ny ao an-trano manoloana izany dia tsy maintsy vonoana zany jiro zany satria sady tsy miteraka hazavana no ihany koa
mahatonga tsy fahasalamana ho an'izay mampiasa azy, tsy ho vonoiny lay injiro manetona. Jesosy dia milaza amin'ny mpianany hoe nareo anie ny fahazavana zao tontolo zao, ary tsy ny mpianany fa izay ihany fa isika ihany koa, kanefa ndraindray tsy miseho amintsika izany fahazavana izany, fa lay injiro manetona isika, kanefa noho ny fahasoavana, noho ny famindram-pony dia tsy ho vonoiny izany lay injiro manetona izany, fa asiany solika vaovao indray, dia tsy inona fa ny fampiraisana antsika amin'ny tenany mba hahatonga antsika hazava indray eo manodidina. Jesosy tia ahy, Jesosy tianao, ka tsy tapahiny volontara torotoro, ary tsy vonoiny lay injiro manetona, fa miala nenina amin'izany satria tiatsika izy, ka dia mamerina antsika amin'ny laony indray. Izany tsy fanapahany volontara torotoro izany, ary izany tsy famonoany lay injiro manetona izany, dia mahatonga antsika hatoky an'Andriamanitra, hatoky an'i Jesosy satria Andriamanitra mpamindra fo izy, Andriamanitra mpamindra fo izy. Ary izany famindram-pony izany dia nasehony tamin'ny fanekeny ho faty sy holeliko antsika, ka raha isika ny tokony tapatapaka, raha isika ny tokony vonoina, dia izy nitondra izany teo amin'ny hazo fijaliana, fitiavana izany toko. Kanefa tsy hahatonga antsika hatoky azy ihany, fa hahatonga antsika ihany koa hanana fanantenana, hanana fanantenana. Ilay ratsy dia tia hamotika antsika, tia hamotika ny fiainantsika izy, ary indraindray tsika dia kivy manoloana ny tsy fahamendrehantsika, manoloana ny fahadson-dalantsika, kanefa Jesosy manome toky amin'ity maraina ity fa tsy ho tapahiny volontara torotoro, ary tsy ho vonoiny lay injiro manetona. Misy amintsika izay manatona eto diso lalana ka tonga lavitra n'Andriamanitra, tonga hiatahan'ny fiarahamonina ihany koa azy, toa tsy ilaina intsony, kanefa hoy Jesosy hoe tsy hanapaka anao na tongavany, fa ny hanangana anao, ny hampahery anao, ary amianao fanantenana ihany koa. Jesosy tianao, ka dia mampafantatra anao izy fa manana fanantenana ny olona izay miverina aminy, satria afaka manavao anao izy, afaka manome anao toky izy. Fa raha mbola izy koa ny farany dia tsy foana ny fanantenana. Inona ny farany? Isika miaraka amin'ny Jesosy. Jesosy manana fikasana amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ny famindram-pon'i Jesosy ihany koa dia mahatonga antsika hanolo-tena ho azy, mahatonga antsika hanolo-tena ho azy. Ny fahatsapahantsika ny fitiavan'Andriamanitra mahatonga antsika ho tia azy. Ny fahatsapahantsika ny famindram-pon'Andriamanitra dia mahatonga antsika hanolo-tena ho azy. Tsy ny sazy izay asehon'Andriamanitra hoe izao anie no hitsanga amin'ny olona izay mandany sitrapoko, sy ny fandrahonana ihany koa, tsy izany mahatonga antsika ho tian'Andriamanitra sy hanompo azy sy hanolotra ny fiainantsika manontolo azy, fa ny fahatsapahantsika ny fitiavany. Io nambara tamin'ny ankizy kely teo hoe ny magy izay mbola tsy nahafantatra hoe ty mpanjaka ty anie ka nolotra ny tena no famonjenan'ny olona rehetra, no indrona nolotra azy zava-tsarobidy. Fa izao kosa, ianao kosa ny teny eo ty, ny sarobidy indrindra izay tian'Andriamanitra tolotra ho azy dia ny fonao, mba tsy hanjaka n'ilay ratsy tsony ny fonao, mba tsy ny sitraponao tsony no arahinao, fa ny sitrapon'ilay maty ny soleliko anao teo amin'ny hazo fijaliana, sitrapon'ilay tonga nofo anao, satria tetoetra mandrakarevy aminao izy, hizara ny fiadanana, hizara ny fiainany. Jesosy no itokinao, ny anarany itokinao. Aoka ianao tsy salasala hiankina aminy, fa tianao izy, ary Andriamanitra maefa ny zavatra rehetra izy. Tianao satria efa nasehony taminao ny famindram-pony, na dia ny tombon'androm-pahasoavana izay omeny anao ary, tena mbola fitiavana izany tokoa, satria omeny tombon'androm-pahasoavana ianao mba hahafahanao mibebaka aminy, mba hahafahanao manavao ny fanoloran-tenanao aminy. Kanefa izany tombon'androm-pahasoavana izany ihany koa dia hahafahanao manolo tena ho azy, hahafahanao manolotra ny aretinao rehetra aminy, hanasitranainao ka hahafahanao mijoro vavolombelona. Fa ilay Andriamanitra izay nifidy anao, ilay Andriamanitra izay namonjy anao sady tianao izy, no Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra mpanafaka, Andriamanitra mpanasitrana. Dia ny tompony mampahery antsika ka tonga antsika hitoky amin'ny anarany, fa tsy hitoky antsika amin'ny sampy,
tsy itokintsika amin'ny tenantsika, tsy itokintsika amin'ny vola, fa itokintsika amin'ny anaran'i Jesosy, ilay mpamonjy zao tontolo izao, ilay mpamonjy ahy, ilay mpamonjy anao. Voninahitra anie ho n'Andriamanitra raisina karifany masina zay azatra amin'ny talohan-drindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Raisy ny fitahiana. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasaovan'i Jesosy Kristy Tompo, ary ny firaisina ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.